eo amin'izay fiandohan'ny taona izay hatrany dia notanterahana androany tetsy Ambohimangakely ny fampiarabana tratry ny taona ho an'ny fianakavim-be ny ministera ny asa-panjakana ny asa ary ny fanavaozana ny raharaham-panjakana. Ny vohitra nandritra izany ny olana sedrainy ny mpiasa-panjakana ary ny fanatsarana hoentina amin'izany indrindra fa ny famadihana ho politika panjakana ny lalàna no volavolaina tamin'ny heritaona. Tady baovao ny vola Ravoavy sy Tsiritra Kotorson. Anaty fasarana natateraka mpiasa-panjakana ary fanambon'ny ministeran'ny asa-panjakana ny asa ary fanavaozana ny raharaham-panjakana ny anatsarana izany. Atongavana amin'io fanavaozana io lahara-pahamehana amin'ity taona 17 ity ny famadihana ho lalàna amin'ny politika pirenena ho an'ny asa-panjakana izay volavolaina ary vita ny taona 17. Raha ny fanazavana dia volana May ao anaty fivoriana ara-potoana ny antenimera-pirenena no hodiniana izany. Nefa izany izy tamin'ny farany teo tsy tratra fa mino fa volana May zao dia mandalo io ary zava-dehibe ho an'ny mpiasa-panjakana rehetra io. Dia mpiasa-panjakana izay fantatsika fa marefo dia marefo amin'ny ankapobeny ny momba azy. Misy koa moa ataontsika hoe fanajana atao hoe traitement égalitaire ampitovizina daholo. Rehefa diplôme licence dia mitovy daholo ny karamany, maîtrise dia mitovy daholo ny karamany, DEA na master 2 otsika ankehitriny dia mitovy daholo. Tahaka izay zany no atao. Fa amin'izao le zavatra mbola hita hoe misy tsy fitovizana. Mitovy diplôme zao ny sasany be karama sasany kely karama. Ka tsy eketsika intsony zay fa tsy maintsy ampitovizana izy. Anisan'ny fanivana ao anatin'ny politika nasionaly ny asa-panjakana ny fampiakarana folo eny ny solona hofatrano ny mpiasa-panjakana izay efa 100 ariary amin'izao fotoana izao. Fanivana izay efa neken'ny filoham-pirenena ary andrasana amin'ny fampiarana azy. Eo amin'izay asa-panjakana izay hatrany ny taona 2024 nahazo vahana amin'ny fanaovana diplôma osika araka ny fanamarihana teo anivon'ny ministera. Raha ny tatitra dia ny taona 2024 fotsiny dia nahatratra 770 ny diplôma osika sarony. Tamin'ny 2016 teo eo amin'ny 77 teo no hitanay. Dia reo amin'ireo eo amin'ny 30 ny antsasaka izay nivadika procédure pénale dia ny antsasaka ireo nivadika procédure pénale ireo dia nigadra avokoa. Ny fipetra ratsy ny moa dia lazaiko teo no mampitandrina fa izy io hita. Tsy fantatry ny olona dia zao misy détecteur ny eo aminay eo. Misy détecteur na faux diplôme. Ka rehefa apetrakinao le diplôme eo dia mandalo amin'le détecteur tonga dia fantatra hoe tsy izy ty fa osika. Ka amin'izay fotoan'izay dia avy hatrany dia tonga dia enjehina le olona izay hanao faux diplôme. Nisongadina ireo tao anatin'ny lanonana fampiarabana tratrony taona teo anivon'ny fianakaviam-be ny ministeran'ny asa-panjakana ny asa ary ny fanavaozana ny raharaham-panjakana izay natao androany teny amin'ny Ambohimangakely.